fanambarana izahay solotenany vahoaka voakasika mivantana amin'ny tetikasa base toliara sy bamangoky PD dia manambara fa natsangana androany ny firaisan-kinan'ny mponina voakasika eto tetikasa ireo ary manao izao fanambarana izao: manamafy ny fanoheranay ny fikasan'ny tetikasa base toliara hitrandraka fa sy mainty sy monazity amin'ny taninazanay, manohitra ny fomba fangalana ny taninay avy amin'ny alalan'ny tetikasa fanajariana vaovao atao ao Bamangoky izay mahakasika communauté 30 station Mbaikily Morombe. Tsy ekeny ny fampiarana ny lalàna vaovao momba ny tany misy tompony nefa tsy misy titra izay mitaky ny fananana karatany hanaporofony ny zo fitompoana. Toherinay koa ny fampiasana tsara-drariny déclaration d'utilité publique fa tetikasa fitandrana harenan-kibon-tany. Noho izany dia manao izao fitakiana izao izahay: hanatsaharana tanteraka ny fikasana hamerereny tetikasa base toliara zay fa hita fa tsy mitondra voka-tsoa ho an'ny vahoaka eny fotony sy mampisara-bazana ny fiarahamonina. Hamerena ny tanyreo fokon'olona voakasika ny tetikasa atao ao Bamangoky PD izay hita fa misy fizarana sy fanovana tsy amin'ny rariny ny tany-bahoaka, ary ny fahamoahana tsy misy fepeta ireo temilay vao fifonjaina tsara-drariny any amin'ny fonjan'ny Morombe hokatra ny fiarovana ny taniny. Takina ihany koa ny hanatsaharana ny fizaran-tany tsara-drariny ataon'ny CAT, comité d'attribution du terrain. Noho izany dia hijoro ary tsy hanaiky hatramin'ny farany izahay ary tsy hanome ny taninay hitrandrahana fa sy mainty sy monazity, ary tsy hijanona ihany koa izahay raha tsy tafaverina aminay ny taninay ao Bamangoky. Natao androany alatsinainy 2 febroary 2020 teto Toliara